Ivadika mpianjimbavao afatanteraka isika nanao toivakana omaly ny fizidian'ireo solon-tena-mpanjakana sy lehibeana fikambanana iray isam-pirenena ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Anisany nanamarika izany ny fandalovan'ny Nga Patrika Imam solon-tena maritry ny FMI eto amintsika izay vao namita izany iraka izany ary ny iraka manoka ny sekretera jeneralany francophonie Hervé Latso. Tonga nanao velomany filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampiana omaly teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha ny solon-tena maritry ny FMI Andriamatoa Patrick Imam ny asa teto amintsika nandritry ny 4 taona nambaran'ity solon-tena maritry ny FMI teto amintsika ity fa ny resaka mikasika ny lasa sy ny hoavin'i Madagasikara amin'ny tena niaraka tamin'ny filohan'ny Repoblika dia raha ny filoha izy tamin'ireo ezaka vitany izay hita fa misy vokany amin'izao fotoana na eo amin'ny sehatra ny toe-karena sy ny fitantanana na eo amin'ny sehatra ny sosialy sy ny fananganana fototra-afitrasa manana fanantenana tsara ho avin'i Madagasikara Andriamatoa Patrick Imam amin'ny volana aogositra ho avy izao moa no tonga eto Madagasikara ny hosolony ity solon-tena maritry ny FMI eto amintsika ity. Ankoatra ny FMI dia nitsidika ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampiana ihany koa omaly teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha ny iraka manoka ny sekretera jeneraly ny francophonie Andriamatoa Hervé Latso ny resaka mikasika ny mety hanampiany ny francophonie any Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao ity iraka manoka ny OIF fa ity amin'ny mahafirenena manana ny lanjany any Madagasikara ao anatin'izay vondrony ny francophonie izay. Nitsidika ny filoham-pirenena ihany koa ny mpiandraikitra-rahany Australie fotoana izay nanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonto indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena nanambara ny fanasana ny filoham-pirenena ho an'ny Australie ity tompony andraikitra ity nandritra izany fitsidiana izany.